tokony ezaka antanterahany fitondrana ny fanarenana etokarena ao anatin'izany ny fanarenana ary fampiroboroboana ny sehatry ny tsy miankina. Io no hevitra anambaran'ny Firidi mahazo asy filoha lefitry ny antenimieram-pirenena manoloana ny fivoarany zava-misy eto amintsika. Fanazavana ry. Zay moa zany a tao anatiny io antenimieram-pirenena io dia fa nanao fanolorana hevitra nanao proposition ho an'ny gouvernementa mikasika ny tokony ameronana milona faranjaingana ny toekarena eto Madagasikara. Efa misy ny ezaka izay atao mikasika an'izay amin'izao fotoana ataon'ny gouvernementa ary tamin'izay resaka nataonay tamin'izay dia fantatrareo tsara fa tao zany ny hoe tokony amerenana milona ny firafitry ny zareo amin'ny sehatra tsy miankina ka ary ao koa zany ny fanaovana antsoavo amin'ny zareo mpiaramondy natoka fanjakana zany eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena ka manomboka hitatsika zany fa misy mamaly an'izany antso zany amin'izao fotoana satria tsy herinandro akory zay hitanareo fa tonga teny avoloha tamin'ny lapam-panjakana ny avoloha ny mpiaramondy natoka maromaro ihany mba tsy tanisana afa-tsy zareo avy amin'ny banky iraisam-pirenena tao koa ny banky afrikanina momban'ny fampandrosoana ny union européenne sy sisa sy ny sisa. Ireo moa zany dia namaly ny antso izay natao ny fitondram-panjakana tsy teny afa-tsy andrimatoa filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka zay natonga zany ny misy solombavambahoaka izay eritreritra fa tsy tokony mbola hiditra aloha amin'izany hoe fitsipaham-patokisana zany atsika amin'izao fotoana izay fampiresantsika zao zany ary naneo an'izany amin'ny alalan'ny fanaovana sonia izay azoko tenenareo fa tao anaty broko nanaovana an'izany sonia zany ny ankamaroany fa tsy tao anaty broko nahitana an'izany hoe député hoe voavidim-bola zany tsy nisy an'izany tao fa député izay vodim-pinoana tokoa fa tokony avela hiasa aloha zany zao gouvernementa zao amin'izao fotoana zao zay anefany tsy midika fa tsy misy ny tsikera ataony solombavambahoaka amin'izany gouvernementa izany ary efa fantatry ny zareo amin'ny gouvernementa ininavy ny eritreritray mikasika an'izay zavatra mety hoe tokony aremina ao anatin'ny fotoana faran'izay fohy.